Taorinan'izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Any Jerosalema, eo akaiky ny vavahadin'ondry dia misy farihy izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe BETESDA, misy fialofana 5 izy io. Tao no nandriny mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny maty izay miandry ny fietsehan'ny rano. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampihetsika ny rano. Koa izay niroboka voalohany, rehefa nietsika ny rano dia sitrana na inona aretina nanjoa azy. Ary nisy lehilahy iray izay efa narary nandritry ny 7 taona teo. Raha nahita azy mandro teo Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ely izany dia hoy izy taminy: teo sitrana va ianao? Dia namaly azy ilay marary hoe: Tompoko, rehefa etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androbokay ao amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, batao ny fandrinanao ka mandeha any. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy. Ka nitondra ny fandrinany ary lasa nandeha. Sabaty izay andro izay dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana: Sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandriananao ianao. Fa ora lehilahy hoe: Ilay nanasitranay no niteny tamiko hoe batao ny fandrinanao ka mandehana. Ary ireo dia nanontany azy hoe: Iza moa izany lehilahy izany izay niteny taminao hoe batao ny fandriananao ka mandehana? Fa ilay sitrana dia tsy nahalala azy, ary niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Taorinan'izany dia hitan'i Jesosy tao amin'ny tempoly raha lehilahy, ary hoy izy taminy: Indro efa sitrana ianao, aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy nonony teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nanasitrana azy. Ary noho izany dia nanenjika an'i Jesosy ny Jiosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabaty izy. Dia hoy Jesosy hoe: Ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Nefa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho izy nandika ny sabata ihany, fa noho ny nilazany koa fa Andriamanitra no rainy, sady nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Hoy indray Jesosy tamin'izy ireo: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona avy amin'ny fahefan'ny tenany, afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no amelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona,
fa ny fitsarana rehetra dia nomen'ny zanaka mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka, tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsarainy. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny fotoana ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho aminy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho aminy. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany, fa avy ny fotoana izay andrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony, dia hiala avy ao izy. Izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana mitondra amin'ny fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho amin'ny fitsanganana mitondra amin'ny fitsarana. Raha izaho dia tsy afaka manao na inona avy amin'ny fahefan'ny tenako, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka. Raha izaho no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy iray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo dia nandefa iraka tany amin'ny jaonina, ary nanambara ny marina momba ahy izy. Fa tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona aho, fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voafonjy ianareo. I jaonina dia jiro ny rehetra ka namirapiratra, ary sitrakareo ny faly vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe no i jaonina, satria ny asa nomeny ray aho ho vitaiko, dia izany asa ataoko izany no manambara ny momba ahy fa nirahan'ny ray aho. Ary ny ray izay naniraka, izy no nanambara ahy. Tsy mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny, ary tsy mba mitoetra ao anatinareo ny teniny satria tsy mino izay nirahiny ianareo. Dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Kanefa tsy mety manatona ahy ianareo mba anananareo fiainana, tsy mandray laza mamboninahitra avy amin'olona aho. Fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana n'Andriamanitra ao am-ponareo. Izaho dia avy amin'ny anaran'ny raiko, nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anaran'ny tenany dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo izay mifampitady voninahitra ahoana moa ny fino, raha ny voninahitra avy amin'ny Andriamanitra tokana aza tsy mba tadiavinareo? Aza heverinareo fa izaho no hiampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo dia i Mosesy izay itokinareo. Fa raha mba nino an'i Mosesy ianareo dia ho nino ahy satria nanoratra ny laza ahy izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo, ataonareo ahoana ny fino ireo teniko?